Halleloia, halleloia. Miara-batsika rehetra amin'izao andro ny zoma 12 ny volana jona izao ary tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao ianao izay manaraka an'izao anina sahaza amin'izao andro maraina izao. Azadiny fa ny lohahevitra amin'ity volana ity dia ny momba ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny lohateny zaraiko aminao androany dia fitaovam-piadiana anankiray dia ny fakasitrahana. Ny fakasitrahana dia fitaovam-piadiana. Amen. Jerentsika amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:7. Tesalonianina voalohany toko 5:7 izay milaza toy izao hoe misaora ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Misaora amin'ny toe-javatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Ny fakasitrahana dia tsy toe-tsaina mahafinaritra fotsiny ihany fa toe-tsaina maneho ny fanjakan'ny lanitra ary toe-tsaina izay manapaka amin'ny herin'ny tahotra sy ny fitarainana. Rehefa misaotra mpahantsorana ianao dia manao fanambarana mihitsy hoe tsara Andriamanitra, miasa Andriamanitra, ary izay anananao dia fanomezana fa tsy izay hoe tokony ho anao fotsiny fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izany fanovana izany dia manova ny rivo-piainanao mihitsy ray manontolo. Marivo tsara aloha fa hoy izy Paoly, fisaorana amin'ny toe-javatra rehetra fa tsy ho an'ny toe-javatra rehetra. Averiko, mario tsara fa hoy izy Paoly hoe misaora amin'ny toe-javatra rehetra fa tsy hoe ho an'ny toe-javatra rehetra. Inona mahasamihafa an'izay? Tsy mangataka ianao hoe ho velom-pakasitrahana satria misy omamiadana ohatra, na noho ny fahaverezana, na noho ny tsirariny. Tsy izay, fa mangataka ianao mba ahita zavatra hisaorana anazy eo afovoan'ireo zava-misy ireo. Izany hoe raha misy ny omamiadana, na misy ny fahaverezana, na misy ny tsirariny, dia mangataka ianao mba hisy zavatra hisaorana ao an'Andriamanitra eo afovoan'ireo zavatra ireo. Izay ilay hoe amin'ny toe-javatra rehetra fa tsy ho an'ny toe-javatra rehetra. Goavana be izay fahasamihafana izay satria ny fakasitrahana ao anatin'ny fanaintainana dia tsy fandavana fa fanoherana. Amen. Milaza ny fahavalo izany ianao hoe na eto aza na misy an'izao zavatra zao aza dia mahita mipirofo ny hatsaram-panahin'Andriamanitra ary tononoko mafy izany zavatra izany. Amen. Manamarina tsy tapaka izay nambaran'ny soratra masina marivo taona lasa izay ary manambara izany koa ny fikarohana hoe ny saina feno fakasitrahana dia saina salama kokoa, saina mahataty kokoa ary malala tanana kokoa. Ara-tsiantifika ny olona izay manao fakasitrahana tsy sitrapo dia afaka manana torimaso tsara kokoa, manana fifandraisana matanjaka kokoa ary manana indrindrandrindra fitoniana bebe kokoa. Ny fakasitrahana dia manova ny fomba fiasa ny ao anatin'ny ado ao. Tsy nataon'Andriamanitra hoe fomba fanao tsara azo hisafidianana fotsiny ihany izany fa misy fiantraikany mihitsiny ara-nero lojika ho antsika mba tena ho lasa loharano kely ho antsika mihitsy. Jereo tsara fa ny Salamo 100
andininy faefatra ary dia manome antsika mihitsy ny lamina hoe midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary ny kianjany amin'ny fidirana. Amen. Ny fankasitrahana dia tsy toe-po fotsiny fa varavarana ary fitaovam-pidiana mahery vaika. Amen. Izany ny fomba hidiranao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanantenana fofy ny fankasitrahana dia ny fo zany napetraka handray ny fahasoavan'ny tompo. Alleloia. Jerentsika ohatra isan'andro, raisitsika hoe mandeha ianao dia miraikitra ao anatin'ny fitohanan'ny fifamoivozana indrona hoe ao anatin'ny embouteillage ao, tara ny fotoana, tena mahatsiaro hoe sahiran-tsaina mihitsy. Dia eo ianao nefa manana safidy anankiroa satria ny fiainana ny safidy foana. Na ray lasa mivadika ho fahakiviana dia lasa mimenomenona ianao. Na hoe tena misafidy mihitsy ianao, an-tsitrapo mihitsy manomboka manonona zavatra izay tokony hakasitrahanao ianao. Ohatra, makasitraka anao tompo fa miasa ny fiara, makasitraka tompo fa tsy gadro fa afaka mandeha tsara amin'izay toerana tiako aleha, makasitraka tompo fa velona ina soma tsara. Dia inona ny vokany ao anatin'izany? Lasa ao anatin'ny 2 minitra fotsiny dia lasa midina ny tosidranao, lasa miadana ny fofinainao, tena lasa manova tanteraka ny toe-batanao ny fankasitrahany. Halleloia. Amin'ity andro marain'ity ary dia izao soraty zavatra 5 manokana izay azonao ankasitrahana manokana, tsy hoe amin'ny akapobeany fotsiny, tsy hoe en général fotsiny hoe tompo misaotra anao amin'ny fahasalamana, misaotra anao amin'ny aina izay omenao, tsy izay fotsiny, fa soraty ihany koa izay tena ankasitrahanao manokana. Ohatra ny hoe ny zavatra misy ao am-piasanao ohatra, na ny zava-miseho any am-pianaranao, na ny zavatra iainanao izao, na ny hafatra avy amin'ny namanao fotsiny ohatra, na ohatra koa hoe ny hafatra azonao amin'ity anina sazy ity. Soraty manokana hoe tompo makasitraka anao ny amin'izao zavatra izao. Halleloia. Ary ambarao mihitsy hoe tompo makasitraka anao. Halleloia. Makasitraka anao fa mbola velonaina, makasitraka anao fa mbola andeha hiasa, makasitraka anao fa mbola misy rano azoko sotroina aloha izao, makasitraka anao fa mbola manana fanantenana ao aminao. Zavatra be dia be ny azonao ankasitrahana amin'ny tompo. Ary na misy zavatra manahirana ary, tsy le zavatra manahirana no ankasitrahanao, fa le zavatra ho ataon'Andriamanitra ao anatin'le zavatra manahirana no ankasitrahanao. Halleloia. Hivavaka tsika ary. Raha io, misaotra anao zahay. Misaotra anao noho ny fofinaina izay nomenao anay androany. Misaotra anao noho ny fahasoavanao. Misaotra anao ary mankasitraka anao noho ny fomba fiasanao androany izay mety tsy takatra akory. Rainay io, sokafo ny masonay amin'ny hatsara-ponao. Ampianariko zahay hiaina amin'ny fofen'ny fankasitrahana. Tsy rehefa mora ihany ny toe-javatra iainanay, fa indrindrandrindra rehefa sarotra ihany koa, mba ahitanay anao miasa tompo, amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha ohatra ka nakasika anao zany afatra izany androany dia mba zarao amin'ny namanao, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava ianao. Amen. Mirary soa anao amin'ity andro ity ary mankasitraka an'Andriamanitra satria ianao ny haino an'ity anina saza ity. Ampitiavana be dia be Docteur Rina Telesforiani.